Ankafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy ny arapako anao izay manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ilay défi Madagasikara ary asaiko ampanajana anao anaraka an'izany hatramin'ny farany. Isatarantsika ny vaovao androany dia ny vaovao politika. Feno mpitandro filaminana teo amin'ny kianjan'ny 13 Mey androany. Azo inoana fa mafampana ny toedrara matono amafisina toy izao ny fiambenana. Ho araintsika ary ny fanazavana mahakasika an'izay. Isan'ny nanaitra maro ny fahitana mpitandro filaminana maro be teo amin'ny kianjan'ny 13 Mey Analakely androany. Fa misy inona ny ambadika any no metsiketsika toy izao ny mpitandro filaminana hoy ireo olona tena toerana. Ny azo antoka aloha dia fepetra isoroana ny foara-pefy samihafa no antony izao. Tsy ahivona fa nafapana ny toedrara politika eto amintsika tao ao fa omaly no ny famory teny Andoharany fotsy ny mpitarika antoko politika maromaro ka saika hanao fanambarana politika. Inona marimarina fa misy fandraisany amin'ny angom-baovao azo ny mpitandro filaminana mifandraika amin'izay ity fiambenana ny kianjan'ny 13 Mey ity. Lafiny serasera kosa ny fona ary ny aiky ny mpanao gazety James Ramarson fa nanely vaovao tsy marina ary tsy nisy porofo ihany koa. Mikarandrimana tena no hitatra ny vaovao. Ny aiky ny adisony ary maneho fifonana pahibe maso ny mpanao gazety James Ramarson fa namoaka vaovao tsy marina tao amin'ny gazety Jeune Afrique. Tsy marina ary tsy misy porofo ho iatrahana izy ny lazana hoe nisy ny assignation soniavon'ny Tony Papan'Olalana izay nalefa tamin'ny filohan'ny Republika ary niraisin'ny mpiara-miasa akaiky taminy. Manoloana izany dia maneho fifonana eo anatrehana Andriamatoa filohan'ny Republika sy ny Tony Papan'Olalana ny tena. Ny tenako James Ramarson mpanao gazety dia manaiky fa distanteraka ny vaovao navokako tao amin'ny Jeune Africaine ligne ny aliny 7 Aogositra. Nilaza zany fa nisy assignation soniavin'ny Tony Papan'Olalana ary ny soniavin'ny mpiara-miasa akaiky ny amin'ny filohan'ny Republika. Tsy amin'ny fanaporofona vaovao io satria tamin'ny toerana ambanivohitra tsy misy région nisy ahy ary avetrany dia navokany tao amin'ny Jeune Afrique. Tao aoriany ny fanambarany Ramatoa Tony Papan'O dia nanitsy avetrany lay vaovao tao amin'ny Jeune Africaine ny tenako ny 1 Aogositra. Noho izany dia maneho fifinana pahibe maso amin'ny Ramatoa Papan'Olalana maro mialatsiny indrindra koa amin'ny Andriamatoa filohan'ny Republika sy ny voaka malagasy ny tenako izay tsy mihevitra velively haneho vaovao sy marina sy hanolotoina ny fitondrana. Tsy misy faleriterena izao fanambarana izao ary tompona andraikitra tanteraka ny tenako tamin'ny zavatra mampitaiko ary fantatro ny lalàna mifehy ny asan'ny fanaovan-gazety sy hainy vaky-jira. Mahakasika ny fifidianana kosa nanao fanambarana ny seny androany fa nanao ezaka ary tsy misy tokony ahina intsony resaka doublon ho araintsika ny andinin'izay. Nanao antsoavo ny sampandra-panjakana sy ny fitsarana ny seny androany ny mba hanamorana ny fanomezana natota taratasy ho andreo ilatsaka hovidiny. Nanamafy ihany koa izy ireo fa efa manao ny ezaka ary tsy misy tokony ahina intsony ny resaka doublon. Ny seny zany dia tena nanao antsoavo na eo amin'ny sampandra-panjakana na eo anivon'ny fitsarana tokony eo amin'ny rainy ny fanomezana ny atota taratasy ho an'ireo kandida. Dia mino araka mba vaovao eniko omaly fa efa milamina ny mahakasika ny zavatra zay. Zay zany dia mba vaovao tiana iangatana amintsika. Misy ezaka zay ataon'ny seny tsy voatery izahay hoe anao tamotamo fa manao ezaka zahay andaminana raha ohatra ka misy zay zavatra mampiay ahy zay. Milamina zany zavatra zany. Dia tsy tokony isy zavatra mampiay ahy intsony mahakasika an'izany resaka doublon zany. Tsy izay indray zany no vohitsika ampirorosaina fa izao seny izao dia tena nanao ezaka rehetrarehetra mba tsy isin'izany resaka doublon zany intsony. Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa no maranantsika fampalalam-baovao amin'izao hariva izao. Nanao fitokonana indray ary nanao fitarainana ny CESS Sampanatananarivo fa tsy nivalian'ny gouvernement ny fangatahana. Ndeo araintsika fanazavana an'izay. Nitoy androany 5 septambra ny fitokonana nataon'ny CESS Sampanatananarivo. Nitaraina izy ireo fa tsy nirarahin'ny gouvernement ny fangatahana miisa efatra tao anatin'ny 5 taona nitondran'ny filoha ankehitriny.
ary nylava ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny tolo-dalàna mahakasika ny fizakantena ny oniversité sy ny fampianarana ambony eny amin'ny anjerimanontolo. Ny CSS Sampanantananarivo dia tsy tsahatra ny mampatsiahy ho an'ny vahoaka malagasy fa ny efatra nandritra ny 5 taona fotoam-piasan'ny fitondrana ankehitriny no nangataka fionana tany amin'ny filoham-pirenena fa tapitra ihany tiany mandat mbola tsy nisy zay fanekena fionana izay. Raha toka intelo be izao no niona tamin'ny tompona andraikitra ambony tao amin'ny fiadidina ny présidence ny république nanazava ny olana ety amin'ny anjerimanontolo sy ny vahaolana tokony mba isi ny filaminana maharitra. Vokany no lavy ny ACC indro misesy be izao ny tolo-dalàna mikasika ny autonomie des universités et des enseignements supérieurs ety amin'ny anjery manontolo. Manarak zany dia tsy namaly mihitsy ny fangatahana nataony ny CSS manerana ny nosy ny gouvernemanta rehefa ny grevy nampiaton'ny fampianarana ny aloavan'ny fampanarahan-dalàna tamin'ny alalan'ny préavis de grève ny université maty sy ny toera fikarohana nasionaly maty ny CSS 2 volana ty aorina vo nisy ny famoahana teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra ny fanekena ny fangatahanyireo tokony isonitra ho profesora feno. Izay ihany koa no antsika manakatona fampalalao-baovao amin'izao hariva izao. Misaotra anao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany. Veloma tompoko.